Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao manoloana an'ireo izay grevy izay hita eto sy eroa noho ny fahatapahany jiro sy rano izay ao Antananarivo renivohitra ao ka isany mampitroatra ny be sy ny maro moa izany rehetra izany. Ka nilaza ny ambangovango ny mahakasika amin'ny fepetra izay tokony ho raisina manoloana an'izay fidinana andalambe izay ataon'ireo mponina ao Antananarivo renivohitra izay manoloana izay fahatapahany jiro sy rano lava izay ny préfet ny Antananarivo fa tsy handefitra amin'ny ireo izay migrevy noho ny fahatapahany jiro sy rano izy ireo manomboka amin'izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no arantsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa eto isan'andro. Tsy ampiandrasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Mialohan'ny anarantsika an'izay pitsopitsony mahakasika resaka fanapahan-kevitra izay noraisin'ny préfet n'Antananarivo izay dia ndao fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tokony efa nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo taratasy izay saropady rehetra ilaina amin'ny fifidianana kominaly amin'ny faha 20 Desambra ho avy izao. Saingy voalaza ny avy eo anivony CNI fa foana ny zotra tokony hitondra azy ireo ao Madagasikara ao. Mbola tsy fantatra indray araka izany ny daty tokony hahatongavan'ireo taratasy amin'izay fanomanana fifidianana izay izany hoe bilety tokana izay ho ampiasaina amin'izay fifidianana izay hatrany ao Madagasikara ao ka dia andrasantsika eto no mety ho fahatongavany izay bilety tokana izay any Madagasikara any. Eo amin'ny resaky ny halatra solika indray lehilahy mpangalatra solika misa roa no voasambotra teny Anosizato Antsinanana tamin'iny andro omaly iny. Lehilahy 12 taona izay mpamily sy lehilahy 14 taona mpanampi azy no tratra teo ampangalarana solika anaty fiara izay iasan'izy ireo ihany niaraka tamina bidon misa anankienina sy ny fantsona fitrohana solika tamin'ny alarobia 9 Novambra 2024 lasa teo tokony ho tamin'ny 2 ora maraina. No tanana amponjavonjomaika eny amin'ny fonjany Antanimora izy roa lahy ireto rehefa avy natolotra fampanoavana taorian'izao halatra izay nataon'izy ireo izao. Eto moa zany dia ilay mpangalatra foana no tratra fa tokony fongorona ihany koa indrindra fa ireo izay mpividy ka mahatonga an'ireo mpangalatra mariska amin'izay fangalarana izay ataon'izy ireo izay amin'izay mantsy rehefa tsy misy ny mpividy dia foana ho azy sy ny mpangalatra. No tontotsaina tetsy amin'ny toby miaramila Premier Bataillon Parachutiste Ivato ny lanonana fanolorana ny faneva ho an'ireo manamboninahitra generaly izay nahazo laharam-boninahitra ny taona 2024. Misa 40 izy ireo général de brigade ary 12 kosa ny général de division raha roa no général de corps d'armée dia ny ministry ny filohalindahy sy ny ministre délégué misahana ny zandamariam-pirenena. Ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina sady lehibe faratampon'ny filohalindahy no nanolotra izany ho azy ireo teny an-toerana. Nandritra ny lahateny izay nataony dia notsindrin'ny filoham-pirenena ny adidy sy ny andraikitra mifanaingotra amin'ireo kintana sy ny eny an-tsoroka ireto manamboninahitra generaly ireto. Toraka izany koa ny fanajana sy fampiharana ny filamatra izay misoratra amin'ny faneva izay natolotra azy ireo tsirairay avy tamin'iny andro ny 9 Novambra eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo izay. Mampirisika ireto manamboninahitra generaly vao nitolorana faneva ireto ihany koa ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina mba ho modely ho fakatahaka amin'ny fomba fiasa sy amin'ny fitondrantena mba ho mendrika sy ho fitaratra eo amin'ny fitiavan-tanindrazana. Nasongadiny ministry ny filohalindahy ny général Savely Lalamoza Delphin tamin'ny lahateniny kosa fa vonina ny hijoro mandrakariva izy ireo hiaro ny fiandranam-pirenena. Vonina hatrany ihany koa ny filohalindahy ho izy hanatanteraka ny fiarovana sy ny fametrahana ny fandriam-pahalemana araka ny voafaritra anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE. Miandrandra fiovana goavana araka izany ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria nahazo an'ireto manamboninahitra generaly ireto ataoko fa handry fahalemana amin'izay i Madagasikara iray manontolo manomboka eto ka tsy tebiteby tsony ny vahoaka eo anatrehan'izay asandahalo sy ny maro hafa izay. Ndao amin'izay resantsika ny olany delestazy sy ny fahatapahany rano ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao.
tsy vitany efa miaina ao anaty haizina ny angabetsahany voaka ny Antananarivo renivohitra ao noho ny tsy fahampiny herinaratra izay mamatsy tanàna Antananarivo izay dia mbola miaina ao anatin'ny tsy fisindrano ihany koa satria tsy vitsy amin'ireo pompin-drano any an-toerana no tsy mandeha amin'ny laoniny indrindra fa ireo pompin-drano izay mitsofoka any an-tranon'olona dia saingy maty avokoa ka dia menimenina ny vahoaka noho izay rehetra izay ary tsy vitsy moa ny vahoaka izay hitantsika matetika midina an-dalambe izay mandorom-pine etsiro ireny izay manao fitakiana amin'izay resaka fahatapahan-jiro lava sy ny tsy fahampiny rano izay. Mila tsy ho zaka ny vahoaka intsony ny miaina ao anatin'izay jiro tapaka lava sy ny tsy fahampiny rano izay ka tsy vitsy amin'ny vahoaka moa lasa mitroatra ka manoloana izay rehetra izay dia nandray fepetra ny prefektura ny Antananarivo izay nilaza mazava tsara fa handraisana fepetra avy hatrany ireo mikorontana sy mandoro kodiarana toy izany ihany koa ireo mpandrankitra sy mpaporisika olona hikorontana ato amin'ny tambazotra sosialy Facebook ato. Lavalava moa ny resadresaka izay nataony fa izay sy zay raha toa ka fitinina amin'ny teny tsotra ny tena tiany hambara raha vantany vao nilazany heviny izy tamin'iny androny 7 novambra iny. Nanome baiko ny mpitandro ny filaminana izay mba handray fepetra avy hatrany raha mahita tranga toy izany satria mananjo hivezivezy ankahalalahana sy ho disakariva am-pilaminana ny vahoaka ho izy ireo. Fanapahan-kevitra noraisiny taorian'ny fivorian'ny organe mixte de conception na ny OMC izany rehetra izany mba hisiny filaminana ao Antananarivo renivohitry ny Madagasikara ao. Tsy aivina fa toerana maromaro no efa nahitana hetsika fandorana kodiarana tamin'izay resaka fahatapahan-jiro sy rano izay tao Antananarivo renivohitra tao araky ny voalaza hatrany. Ka izany rehetra izany no antony mahatonga an'izao fanapahan-kevitra izay noraisin'ny prefektura ny Antananarivo izao amin'ny tsy fanekena any endrika fanakorontana izay miseho etsiroa amin'izay resaka fitakiana amin'ny lafiny fahatapahan-jiro lava izay satria tsy vitsy amin'ireo mpanao politika ho izy ireo hatrany no manao fitaovana an'izay resaka fahatapahan-jiro izay ka hoentina hitaomana ny vahoaka hitokana etsiroa mba ahatonga ny vahoaka hitroatra ary tsy hahafehtena intsony. Vantany voanandresy nahita an'izay fanambaran'ny prefektura Antananarivo izay moa ny vahoaka malagasy rehetra ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao dia samy niezaka naneho ny heviny izy ireo ao tambazotra Facebook ao moa ireo izay tena tsy mangasitraka an'izany fanapahan-kevitra izany satria mahatsapa izy ireo fa tsy afaka atao intsony izany ny maneho hevitra na ihany koa ny manao fitakiana amin'izay tokony ho tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay izay amin'izany hoe fisitrahana ny jiro sy rano izay ao Antananarivo renivohitra ao ho ireo sasany. Ao indray moa ireo izay nankatoa an'izay fanapahan-kevitra izay noraisin'ny prefektura ny Antananarivo izay amin'ny hoe mba hialana amin'ny korontana etsiroa satria raha toa ka hikorontana lava moa isika dia tsy hitam-baolana izany ka aleo am-pilaminana foana rehefa manao zavatra fa tsy misy tombontsoa azo amin'ny korontana etsiroa izany raha ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara no resahana. Izay sy zay moa no masaka azona aroso tao anaty vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.